atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity nangatakangatra tantara nosoratany Adamanitso mpilalao tantara Louise Rabelso Sineza Faly miaraka tamin'ny Petra Obelina Stéphanie ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy nangatakangatra fizarana faharoa tantara no totosainy manimbotra anio no andro voalohany ohatra mba matsiro kosa le samy lasopy zany ka malemery le tongotr'omby sady miaro ty mbola apiko anakiraiko ny aoaka aloha zay ary lasay zary raha manaitra teo tena ohatrany tsikoboko le reteo ohatrany koa zay fa so de tena misalebileby any anaty daba any ka igobo saniko zay ary leriko andolo rehefa sady miatso atsengelery zany fantasy ary ty alary manaitra mbola nandeha niresaka kely tamin'ny volona tasy ambadika tasy ala izy tsy azoko fa niresaka tamin'ny ahoana koa zaniko fa nga ifakaheto le toerana ka mbola lavitra fa zany hoe nisy zavatra mbola mifampiresanay fotsiny de zay tsy maintsy nionana kely aloha ka dia aiza ty zany izy zao mba tia hita anazy ne izay mitsanome zany aloha de mariny mba tiana hita melo hoe ty le volon'ondrolay efa lasa lesa izy eno nandeha tamin'le vamymanojanona teo alohantsika teo iny izy de ahoana ty loha misy kely ataoko tiako tany atay fa mandeha zany ty koa le sinena ary aiza le ty mianilary blaima io ndray anao fa miaraka amin'le zestana masiny maria isaky ny mangataka kotikota de ny tanana foana no avelatra ohatran'ny atao amin'ny masiny maria ka tsy mananako vola ataoko sakafo mbely ty mba netiko nandeha ty efa reny koziko an'lisany reny fa misy blemy mangeo amin'ny bandy ty le sanampianan'iny de vidio aingana de ndao am'izay ala fa bandy mahita atao mihitsy lisany reto ka mariny chauffeur ajanony kely eo aloha ny tôbily eo ajanony fa mba fiaran'iza koa ry mijanona io sady fiaran'de hoaiza mity andro efa rivarivy ty izy sa ve mety diso lalana nefa neto olona andeha amonjy raharaha zany fahitako azy ireo hoe midina daolo aloha de eto manko sika mijanona kely aloha raha ny fanazavany vololona mba midina kely daolo midina daholo ny zalahy tena amilay kosa le izy aty zany ka rivotra madio ny tanàna milamina fa ono alitery manaitra fa ngaly ty eto le tanàna sa mbola aiza lizy tsy mbola eto lizy fa mbola misy 10 kilometatra miala eto ka maninona no mijanona eto sika maninona raha toizanaina aloha ny lalana ka tsy mety raha tonga de nakantsika raha ny fomba maty masoandro no maka mifangatahana zatovavy ety raha ny fanazavany vololona tsy azoko zaniko taiza koa lesy nisy an'izany fa fombinina koa zany eno alesy rita rehetra tsy misy idirany lisany lizy raha ny fanazavany vololona de amin'ny valo alitsika vao miditra amin'le tanàna manao ny fangatahana fa zany no fomba ty amin'ny alina ny fangataham-bady ety nge maninona tsara le aty hoe efa hoe zany ho fa amin'ny alina hony zaniko zany ve lesy tsy oblema sa kosa atao varo maiziny ty izy sady raha sanatry koa ka tsy meny le sipa de ahoana tsy meny ahoana koa fa tsy azoko de rehefa tsy meny lesy de zay zaniko zay raha mbola hoe aloha de andeha hoetsy amin'nisy trano hitsy ako fanao iniany koa tianareo nga misy olona fantatra reny ka inana vesy afaporotrako sady angataka rano koa ny ao sotrony de aza elany lahy efa andemako tsika zao avy eo oka lesy bainina
98.8. Dia misaotra indrindra re tompo fa tena afaka aloha le mavesatra ny tena afaka etaetako. Tsy misy fisaorana re anaka. Fa tena mahafinaritra kosa aloha ty aminareo atiriny eny bebe matsy tena tsy mitovy amin'ny any indreny vohatra mihitsika. Tabataba lava, rotoroto lava, blema lava, tena makaleo nge zany. Aza de mahita lazainy eo rery sea. Tena marina nge zany. Fa hono ana. Hono zay bebe. Fa andeha hoaisinareo raha tsy mahadiso. Zay ve? Andeha angatabady any ambo. Olo ty blema, ando am'izay lesy andeha, dao ihany. Ho avy lesy any. Zay aloha bebe fa andeha aloha zay. Rehefa miverina zay mandalo eto ihany manao veloma. Azafady angatabady ay za. Zay aloha bebe. Lasa ihany izy marina. Andeha angatabady on dia angatabady izy nefa. Nyloza nefa dia tsy henoko tsara koa ilay anara-tanàna nolazain'ilay zatovolahy iny teo. Ny henoko dia hoe ohatrany hoe eny Ambohidava dia tapaka ny tenony. Dia ho sanatrivy tena lasa any Ambohidavenona reny. Tena idiren-dozany reny. Aleo io manaingana dia aleo vonjenany reny olon-dreny nefa mity lalana mbola 4 kilometra. Tsy maninona ka aina vonjeny. Tonga velo ty tsika mijanona zany raha filazan'ny vololako. Fa zany hoe tsy tafiditra ny fiara io tena valaka mba marina mafy. Fa dia sy potrany ahoana ty zany dia afoizany lafitoana andro manalina ty an-tany desaka be aty Sara lesy mba gaga am'le zala ty. Lalana lesy zany. Dia aiza ho aiza am'izao aloha le tanàna misy azy. Mety ry am'ry tanàna mitokandringa amba lesy mino fa tena iny le izy ka. Olo tiry manahita tena eny samody eny le izy. Eny sondray matsy hoe mbola misy ditongotra 5 kilometra. Za aloha tonga dia tena hitokona. Aleoko miandro vamy mety any sady ny andro koa nitefa alina. Efa hoe eno le izy tia mihitsy zao le vatolany joro eto amin'ny sampanandalana ny lazainy Aty ahoana aloha natao fa ohatrany tonga dia hoe sa ahoana? Fa tadiavin'le ty mbola ho aizany ray ary asako moka ary zany efa manakitra-peko atsodolo mibany dia andao tonga dia hoeny dia tonga dia lazao zay avy mivoaka eo na ny lehibe na kely mba tonga dia ampandrosotsika fa so ndray dia hoe tiaty mbola ampiandro eo ndray sisy an'izany lesy fa aleo aloha irosokelery aloha eroe fa ohatra misy zavatra mbola omeny vololona. Fa inona ihany ty zany tary resaka dia zao ndray zavatra dia avy eo ndray inona ndray tsy misy anome tsodrano ny lisantsony eo mananteraka tsy. Viva Radio nanolotra ho anao teo nangatakangatra tantara nosoratany Adamanitsy. Novelomin'ny Louise Rabelso Sineza Faly miaraka tamin'ny Petra Obelina Stefanise Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy nangatakangatra fizarana faharoa tantara nototsainy manimbotra. Reny sy Laurent Pitsony